Ny Fjkm Manakasina zoara martura ihany koa dia anatanteraka ny voka-dehibeny amin'ny alahady Fjkm volana meo avy zao araka izao fanazavana izao. Akoatry ny asa fanitarana ny trano fiangonana izay efa tena mandeha tokoa amin'izao fotoana izao dia anatanteraka ny voka-dehibe fanaony isan-taona ny Fjkm Manakasina zoaran'ny martura. Ny Fjkm Manakasina zoaran'ny martura dia anatanteraka ny voka-dehibe amin'ny alahady Fjkm ny volana May ho avy izao, izay iantsona antsika zanaky ny fiangonana rehetra ianareo nandray fahasoavana tao amin'ny Fjkm Manakasina hiara io mpifaliana any an-tanindrazantsika hanatanteraka izany voka-dehibe izany. Koa dia antsoina ianareo zanaky ny fiangonana tsaroa fa ny alahady ho avy izao no hanatanterahana izany voka-dehibe izany. Ao anatin'izany no anoanantsika ny fiangonana amin'ireo adidy samihafa ary isy ihany koa ny latabatra manokana entsika manohana ny asa fanitarana izay azo lazaina fa mandroso izany asa izany tongava ny an-tanindrazana ahitantsika ny fandroso ny asa fanitarana. Ny fiara-iombonana dia iainga eo Vasakosy amin'ny fitora maraina. Azadino ary zanaky Manakasina ny alahady Fjkm ny volana May ho avy izao ny voka-dehibetsika manomboka amin'ny 7 ora sasany ny fampovavahana. Antenaina fa ho tonga maro eny-tanindrazana amin'ny alahady 12 May ireo taranaka avy eny Manakasina mba hanatrika ny voka-dehibe ny fiangonana.